Ho fanambariana kosa ny andro iraisampirenena ny tontolo iainana dia misy ny hetsika izay totosany ny Ravinala Airport izay misana ny fanitarana indrindra ny seranam-piaramanidina Ivato. Olona misy 700 olona tsy any asa avy amin'ny fokotany misy 5 mitsinjara faritra 7 ao amin'ny komina 4 manodidina ny seranam-piaramanidina Ivato no nahetsiky ny Ravinala Airport izay misahana ny asa fantarina ny seranam-piaramanidina ho fanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny tontolo iainana. Sady manadio tanàna izahay manamarika ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny tontolo iainana no manome asa mandritra nyity iray andro tontolo ity ho andro olona ireo. Dia ankoatr'izay moa zany Ravinala Airport dia manana ny démarche moa zany resaka tontolo iainana. Betsaka zany ireo zavatra efa ataon'ny Ravinala amin'izao manamboatra izy toerana fanadiovana rano ao amin'ny aéroport ny Ivato sy Fasenina dia manatsara ihany koa izay ny incinérateur fandorana ny fako amin'ireo aéroport ireo. Dia ankoatr'izay maro zany ireo hetsika toy ny manao séparateur d'hydrocarbures. Efa nandraindraikitra foana ireo komina manodidina ny Ivato raha vao miresaka fananjanana tontolo iainana mba hanamafisina izany atao hoe fanaovana toe-tsaina ihany koa ao amin'ny olom-pirenena tsirairay. Raha fitadiana ny tontolo iainana izany dia raha miasa amin'ny ekipan'ny ato amin'ny service embellissement misy ireo andro ao anatin'ny herinandro izay andalovana isaky ny commune isaky ny fokotany tsirairay isaky ny quartier misy ato aminay fokotany 5 dia quartier 7 misy andro latsinainy talata larobia alakamisy zoma asabotsy andalovana ireo camion anay dia tezaina zany ireo olona tsy anarinary fako eny rehetra eny fa miandry an'io andro ataony amin'ny kitapo ny fako dia mandalo ireo mpandroaka ny fako sy ny borety. Araka amin'ny fanazavana ny menanay nandritra ny fotoana dia ahafahan'ny Ravinala Airport tsy mitantana ao anaty fahombiazana ny fampandrosoana ireo toerana maro samihafa ao amin'ny seranam-piaramanidina izay fitaratra ny firenena ihany koa no antom-pisian'izao hetsika izao. Tapitra ny vaovao tamin'ity takariva ity isaorana isika teny tokantrano tany nahatranjery hatramin'ny farany. Mame fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.